irahantsika mahalala tokoa fa tafiditra eto amintsika lay reton-doza coronavirus sarotra io aretiny io satria namely firenena maro ary any firenena hafa ary moa dia rahantsika mahita fa betsaka dia betsaka maty isan'andro isan'andro eto dia makahery atsika vahoaka malagasy rehetra hoe tsy tsika rena no lalovan'io a fa nyrehetraka dia mampahery aho hoe manana fanantenantsika fa andresy amin'izany aretiny zany mengavikosa nefa hoe mba anarahantsika tsirairay a ny toromarika rehetra eo ny hoe raha maheno olona mikohaka dia mifanelanelana ray metatra zany isan-karazany ao anatiny be dia be le izy dia ao ny tsy mifandray tanana rehefa mifampiarahaba, ao ny tsy mifanoroka rehefa miona sy ny sisa be dia be le toromarika dia arahantsika reny toromarika avoaka amin'ny fanjakana hoe notsika tsirairay reny ary eo koa tehiteny hoe raha mbola misy ny tsy mahalala oka tsika samitsika ifampizara an'izany toromarika zany a ampiena ny zanotrika rehetina tafiditra eto amintsika zany ao koa ny fiditsika ao anatin'ny trano mba tsy mivoaka mba tsy ahafahantsika mahazo an'izany otrika rehetina mety hoentiny ny hafa zany ko mino ary vahoaka malagasy fa itsika rehetra dia hiaraka amin'ny Jehovahandriamanitra ho fandraisana anjara ny groupe Petini dia manolotra zahay masaka 9,000 isa ary reo masaka reo a dia atolotray amin'ny fanjakana dia fanjakana no mandrindra mandamina hoe aiza ny tokony mena azy iza ny tokony mena azy. Koa dia mampahery anareo ny tenako ary tsika koa dia nanako finoana fa tsy hisaraka amin'Andriamanitra na roviana na roviana.